Mbola manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy ary mirary ny herin'ny fanahy masina ho amintsika ry havana anaraka izao toriteny raiky amby telopolo Mey izao. Araka ny fanolorana teny am-piandohana dia fotoana telo sosiny no iarahantsika mankalaza ny tompo atao anatin'izao alahady fa raiky amby telopolo Mey izao. Ny alahady ny Trinité, ny fahatsiarovana ny reny ary ny fitondrana mambavaka ny ansatsika ny amin'ny fitsaboana. Ireo perikopa anankitelo izay nentina tamintsika raha resahana ny hoe Trinité ny ahitana azy dia ao amin'ny Romanina indrindra. Ao amin'ny bokin'ny Joba dia ny Andriamanitra sy ny fanahy no resahana. Ato amin'ny filazantsaraka ny Jaona dia Andriamanitra iray sy ny zanaka no tenenina. Ndeo raintsika ry havana ny Jaona toko 5 andininy 17 hatramin'ny 7. Alahady ny Trinité, alahady atsiarovana ny reny, alahady ifantohantsika amin'ny asa fitsaboana. Ireo rehetra ireo dia anafarana antsika avokoa mba hitombotsika amin'ny faherezana, irena antsika tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra ilay telo izay iray. Ny filazantsaraka ny Jaona toko 5 andininy 17 hatramin'ny 7 dia manaraka indrindra ny fitantarana na nasitranan'i Jesosy ilay marary lehilahy narary nandritra ny 7 taona ary rehefa metsika ny rano ny Betesda dia fandrombaka ny olona hiditra ao amin'ny rano mba ho sitrana. Mampieritreritra koa ny ivitoeram-pitsaboana zany, mifandrombaka ny olona rehefa mivony varavara ivitoeram-pitsaboana mitady fanasitranana. Fa ny asa atao anatin'izany lehilahy zany Jesosy Kristy ho fanasitranana. Ny asa manodidina n'izany Andriamanitra iray niara niasa tamin'i Jesosy ary niara niasa tamin'i Jesosy Andriamanitra iray mba hitondra famelomana. Amin'izao fotoan'izao ry havana dia maro ny olona tena mitady fanasitranana ary sahirana ny amin'ny fitsaboana. Hitantsika amin'ny fitarainana, fangatahana tolo-tanana etseroa ny amin'izany. Fa mandalo olana koa sy misedra ny sarotra ny sehitra ny fitsaboana raha mandre ny fitarainan'ireo tompon'andraikitra mpitsabo any amin'ny hôpitaly na ny mpitsabo-panampy sy ny karakara ny marary. Mety atao anatin'izao vahoaka be izao anisany hoe mpianatra ho mpitsabo fahambolana maro dia ny asa tsy nandray vola tamin'ny fizaran-draharaha faraparan'izay ataony. Fa miasa amin'ny fo, amin'ny fitiavana sy mila tamana. Ny asa tsy maintsy vita, ny marary tsy maintsy zaboana na manahoana na manahoana. Ao anatin'ny fahasahiranana fa tsy ny mpitsabo ihany arak'izany voalaza tery am-piandohana fa ny marary sy ny manodidina azy koa dia misedra ny sarotra. Tontolo tena mendrika hidiran'ny fiangonana zany ny sehitra ny fitsaboana. Fa ny reny koa dia manana izay adiny manokana ny fikasana tsara ao anatiny na manahoana fahasarotana sakana eo anoloana dia manana fanampy tsara ny reny. Fa amin'izany ry havana no anambarany ny soratra masina amintsika fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra velona, Andriamanitra miasa ary ao amin'ny fiombonany ny Trinité no anehoany ny famonjena. Andriamanitra ray mamorona, Andriamanitra zanaka mamonjy, Andriamanitra fanahy masina mitahiry sy manavao. Votoatin'ny toriteny voalohany dia ny hoe
Andriamanitra ray sy zanaka dia miara-miasa ho amin'ny famonjena. Miara-miasa ho amin'ny famonjena ny Andriamanitra ray sy zanaka. Hoy ny andiny ny 720 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Jesoa namarika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona no ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Amafisin'ny Paoly io ny andro Romanina 5:10 no vakiana tamintsika teo. Tena misy toromarika mazava arahana eo amin'ny fanatanterahana ny asa, anehoana ny fiara-miasa. Ny fiara-miasa ny zanaka amin'ny ray, tondrona eto amin'ity andiny 720 ity, ny fiara-miasa ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina any amin'ny Romanina 5:10 miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra aka ny Paoly. Tsy afaka misaraka amin'ny asa rehetra Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ho famonjena antsika, ho fahatanterahany herin'ny filazantsara ao amin'izao tontolo izao. Vao nanomboka ny soratra masina ao amin'ny Genesis 1:20 dia maneho zany fiara-miasa zany ao amin'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, ny soratra masina. Ny fanahy masina ambomba tambonin'ny lalina, hoy ny andiny 1:20 andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Manambara ny fiombonan'ny ray sy zanaka ary fanahy masina ny Korintianina 2:17 izay mazana ataontsika teny fiarabanana tsodrano, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina. Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina dia miara-miasa ho amin'ny famonjenantsika. Fiara-miasa, fiombonana, tena ampianarin'Andriamanitra antsika, hitarihan'Andriamanitra antsika ny fisehoany amin'ny endrika telo nefa tokana izany. Maro ny mety fisarahana amin'ny tranga, manomboka eo amin'ny tenanao satria ny saininao tsy tanterahanao, na izay kasainao tsy vitanao, ny hitarihan'ny fanahinao anao tsy andihana ny nofinao. Zany dia endrika ny fisarahana ao amin'ny isam-batan'olona. Endrika ny fisarahana ao amin'ny tokantrano be dia be zany. Tsy fitovikevitra intsony eo amin'ny ray aman-dreny. Fifanalavirana noho ny antony teknôlôjia mamatotra ny fiarahamonina ao an-tokantrano, na dia eo amin'ny sakafo aza tsy miresaka intsony fa sady mitazona ny telefônina no mihinam-bary, tsy fantatra intsony iza ny eo an'ny laoka, azany hoe ka tsy fantatra koa inona koa le laoka. Sarahan'iny zavatra kely sy bitika mahafehan'izao tontolo izao iny ny fiarahamonina isa-tokantrano. Mety izy koa ny fisarahana ao amin'ny fiangonana, ary eny amin'ny fiarahamonina dia hitantsika miseho lany zany. Tsy te hafantatra n'iza intsony ny akamaroan'ny olona, tsy te andre ny ninona intsony fa manampitsofina amin'ny fitaovana mahazatra. Dia izay ilay karazana fisarahana riavana. Fa raha manamarika ny trinité ny fiangonana amin'izao alahady ny trinité izao, dia te hampatsiahy indray fa tena mampianatra antsika ny atao hoe fiombonana sy fiara-miasa ho amin'ny famonjena n'izao tontolo izao Andriamanitra. Isika no solotenan'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao, hiainana ny trinité fa tsy hankalazaina fotsiny. Izany fiombonan'Andriamanitra telo izay iray izany no ahidiny ao amin'ny fiangonana, asehony eo amin'ny fiangonana ary hiasany eo amin'ny fiangonana mba hatotosa famonjena ho an'ny fiangonana sy ho an'ny fiarahamonina. Miara-miasa ny ray sy ny zanaka ho amin'ny famonjena. Fa ny afatra faharoa riavana dia mikasika indrindra ny fiara-miasa n'Andriamanitra ray sy zanaka ho amin'ny fanasitranana. Miara-miasa ny Andriamanitra ray sy zanaka ho amin'ny fanasitranana. Eo amin'ny andininy 7:10 iverenantsika kely, ny voalaza dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa.
tena anehoan'Andriamanitra ny fitiavany, ny fanarenana ataony amin'ny zanak'olombelona. Anisan'izany ny fanarenana ity vatantsika ity, tratsiny tsy fahasalamana. Nanarina ny fahasalaman'ilay raim-pianakaviana, narary nandritra ny 80 taona be zao Andriamanitra. Raha tezitra ny jiosy satria tsy nety nahita ny fahagagana fa ny tsy fanarahan-dalàna fandikanan'ny sabata no nahadodina azy. Jesosy kosa dia namaly manao hoe ny raiko miasa ary izao miasa mandraka ankehitriny. Ny asa no zava-dehibe ary ny fiara-miasany amin'Andriamanitra ray no nasongadiny tao anatin'izany fanarenana ny fahasalaman'ilay marary ny tady fanasitranana izany. Marary moa ao dia hoe te ho sitrana venao dia be resaka be hoe ka zara vao mihetsika ny trano dia ny olona ny lasa taloha. Te ho sitrana fotsiny venao nositran'ny Jesoa ary fiara-miasa tamin'Andriamanitra ray ny fanasitranana. Ao amin'ny Jeremia 7:30 izay novakiana tamintsika tao amin'ny teny famelan-keloka riavana dia averina indray amin'ny anaran'ny tompo toy izao. Dia indro tanterahako tokoa ny fanasitranana azy, eny hositraniko izy ary asehoko aminy ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Fanasitranana ara-nofo fa fanasitranana ara-panakoho raha manonona ny mpaminany manao hoe asehoko aminy ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ao amin'ny Jakoba 5:14 sy 15 no tononona tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, misy marary va ao aminareo? Aoka izy ampiantso ny loholona. Loholona nositra diloilo, hivavaka ary ho sitrana ny marary. Ravana malala, mpisehatra miasa ao anatiny atao hoe tsy fahampiana ary tsy hoe tsy fahampiana fotsiny, fa raha eny amin'ny toeram-pitsaboana natao ho an'ny saram-babe-bahoaka dia miasa ao anatin'ny tsy fisina araka ny fanolorana tany am-piandohana ireo mpisehatra ny fitsaboana. Mbola manana tombony isika fiangonana ato ny asa ivitoeram-pitsaboana satria mijoro ny sakaiza. Mbola ampitsika azy izy amin'ny fisoratananana rehefa avy eo dia tsy isan'ireo mpisehatra amin'ny sehatra ny fahasalamana hiasa ao anatin'ny tsy fahampinana, tsy fisina ny fitoeram-pitsaboana eto amintsika satria manaiky zasy ianao ho tanan'Andriamanitra araka ny talenta nomen'Andriamanitra atsika, mety ho vavaka, mety ho vola, mety fitaovana sy izay azonao anampiana. Atsoro ny tananao mba tsy hiasa ao anatiny atao hoe tsy fahampiana na tsy fisina isika fiangonana raha mirotsaka antsehatra amin'ny asa misiona amin'ny lafiny fitsaboana. Tanam-pitiavan'Andriamanitra isika riavana, hitondra fanasitranana ho an'ny manodidina antsika ary aoka tsy ho atao hoe ho an'ny madiniky ny tompo ihany ny fitoeram-pitsaboana eto amintsika, fa na iza na isika dia antsoin'Andriamanitra ary omeny fahafahana isitraka fitsaboana ao amin'izany toerana izany. Saingy mora miohatra any amin'ny hafa ny saram-pitsaboana ato amin'izany fitoerana izany. Tsy hoe mora dia ratsiratsy. Da zao nanao nify tao, tsy miova mihitsy ny nifiko. Tsia. Fa raha mankany amin'ny fanaova-nify hafahafa sika dia ambonimbony ny sarany. Izay ilay antsoina antsika efa fanomezan-tanana hoe manjifa ao sika, misitraka an'izany tanan'Andriamanitra asehony amin'ny alalan'ny fiangonana izany sika riavana. Miara-miasa Andriamanitra ray sy zanaka ho amin'ny fanasitranana ary misitraka izany ny fiarahamonina amin'ny fijoroany ny fiangonana izay solotenan'i Kristy ety an-tany. Amin'izany koa no amperezana antsika fiangonana hoe tsy miasa irery ny solotenan'i Kristy ety an-tany fa eo Andriamanitra sy ny tana maheriny mahatanteraka fahasitranana. Ny tsy hanaovana ny tsy havitana riavana, ny tsy hijoroana no tsy hahafana manatanteraka. Mba handray anjara amin'izany asa fanompoana momba ny fitsaboana izany isika, mba ho isan'izay tsy ho diso
fandraisana andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny asa fitsaboana itsika. Tsarovy fa samy iraka Andriamanitra na ny mpitsabo na ny fiangonana ao anatin'izao asany fiangonana izao. Iran'Andriamanitra sika tsy hitondra fanasitranana ara-batana ihany fa hitondra fiadanana sy fahamarinana koa amin'ny sehatra izay joroany izao ivitoerana izao. Ny farandriavana eo amin'ny andininy faha 1:20 dia voasoratra ny hoe manome fahavelomana ny tompo. Hoy ny soratra masina, fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no hamelomany zanakany izay tiany. Resaka hoe famelomana, Andriamanitra ray sy zanaka dia miara-miasa ho amin'ny famelomana, famonjena aina. Ny maty aza hatsangana hoy eo andinin-tsoratra masina io. Inona ny fandraisan'izany amin'ny reny? Reny kristianina dia sady mpanome aina no mpamelona. Aza atao amin'ny fo maraina nge io neny io hoe ahandro sakafo hoe dia ozy ny reny sasany zangana atao amin'izany. Tonga dia tsy manan-kohanina daholo, na dia misy vary ray gony azy ao, na dia misy laoka efa ampy-herinandro azy ao, fa tsisy mihetsika eo, tsy mihinan-kanina isika. Indraindray moa ny reny dia efa sambatra dia sambatra fa hidada no mifo maraina. Izy koa mikarakara atoandro dia ry hariva ny zanaka. Misaoran'Andriamanitra raha izany tokoa. Fa ny reny-driavana dia loha rano naina. Misy aina zaraina ny reny. Tsy hoe niara-nofy ihany, fa manome aina antsika ny reny raha reradreraka isika. Fanomezam-pahasoavana manokana ho an'ny neny, izany hoe feo mampahery. Amin'ny fetiny indraindray dia fanomezam-pahasoavana manokana ho an'ny dada, izany hoe feo maninona? Tsikarona. Tsy dada izy raha izay, ohatry ny zavatra hafa indray. Tena loharano ny aina ny reny. Anisany miara-miasa amin'Andriamanitra izy amin'ny fanomezana izany aina izany ao an-tokantrano. Raha reradreraka ny tokantrano dia ineny no mijoro hampahery hanome aina. Raha misy fifandirana ao an-tokantrano dia hidada ve ny mampiavana? Dia ireo ny zanakao. Ineny no mandamindamina ny ankilany dia mampiripirina ny andaniny mba hahatonga ny fihavanana indray. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, hoy ny Isaia 7:7, andininy 5:20. Mety manadino ny zanany nono va ny vehivavy. Izy toyany moa hoe mety manadino ihany izy fa Andriamanitra tsy mba manadino. Sarobidiny sy ny reny miara-miasa hitondra aina sy fahavelomana ho an'ny ankonany. Zava-dehibe zany. Ny reny sy ny renibe an'i Timoty dia anisan'ny navahana ao anatin'ny soratra masina izany Loiza sy Ionika. Ny taizan'ny Timoty fony kely ny tombo ara-panahy, nanome aina sy fahavelomana ny Timoty ary notovana ny mpitoro filazantsara izany hahatonga ny Timoty ahajoro tamin'ny fitondram-piangonana. Isika koa reny mpianakaviana kristianina, ho reny mivavaka, ho reny mahery fo, ho reny mitondra aina vaovao ho an'ny ankonantsika, ho reny mamelona ary tsarovy fa tsy miasa irery ianao fa miara-miasa aminao ilay Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina. Ho tovin'Andriamanitra amintsika ny hoe miderantsika ny ambavahady ny zanantsika. Matokiry havana, mpiara-miasa Andriamanitra ray sy zanaka ary tsy mamela ny fiangonana irery izy, fa efa naniraka ny fanahy masina anehoany fiara-miasa mahery sy matanjaka, avokarantsika be, avokarantsika tsara, avokarantsika maritra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.